ajantsika etrany akon'izay fifidianana izay fa raha hoan'ny teto andrenivohitra manokana dia homaina ny andro rahampitso fa 20 ny volana desambra ankalazana ny fetin'ny noely io moa no isan'ny vaovao azo teo anivon'ny sampandrarapamantatra ny toetrandro ao anatin'ny 3 andro dia tsy hisy ny rojakorana eto andrenivohitra raha fanazavana azo avy amin'izy ireo hatrany. Tsy hisy ny rojakorana eto amintsika mandritry ny fankalazana ny fetin'ny krismasy raha ny vinavina ny sampandrarapamantatra ny toetrandro etsy Ampasapito raha ny eto andrenivohitra no resahana. Mety ho hisy ihany anefa ny erika ny hariva. Ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny raha tsy any amin'ny tapany avaratry ny nosy izay ahitana orana sy any Menabe. Somary ena kosa ny maripana raha oharina amin'ny androany satria dia 12 degré Celsius ny ambany indrindra ary 14 degré Celsius ny ambony indrindra raha ny eto andrenivohitra. Ny vanim-potoana ny orana mora tsy ahivina dia mitohy hatrany amin'ny tapaky ny volana aprily ary ny vanim-potoana ny rivo-doza kosa dia miatomboka ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny 30 aprily. Raha ny vinavina moa dia rivo-doza 3 na 4 eo no hipaka eto amintsika mandritra izany vanim-potoana izany.